Herinandro ny fanapariana ara-pamokarana andiany voalohany taona 2024 no tanterahana teto Antananarivo nanomboka ny 17 hatramin'ny 27 ny volana febroary 2024 nionan'ireo mpisehatra rehetra izay lina amin'ny fanatsarana sy ny fametrahana mazava ity fanapariana ara-pamokarana ity. Izay ny votoatin'ny fiarahantsika amin'ity anio ity, anasako anao anjo izany hatramin'ny farany. Fototry ny fiainan'ny valopolo isanjaton'ny malagasy ny famokarana, mila fanavaozana izany na ara-teknôlôjia na ara-torohevitra mahomby ho an'ny tantsapamokatra. Sehatra iray novolavolain'ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana ny herinandro ny fanapariana ara-pamokarana sy ny torohevitra ara-pambolena 2024 na ny Extension Week Madagascar. Natomboka tamin'ny fomba ofisialy ny andiany voalohany amin'ity hetsika ity ny 17 hatramin'ny 20 febroary 2024 tao amin'ny Carlton Anosy. Fanapariana ara-pamokarana ny voalohany izy aloha amin'izao dila voalohany sehatra voalohany izay raisin'ny fanjakana tanana ny fanapariana izay vokatra azo amin'ny fikarohana sy ny pratika rehetra ilaina entina ahafantarana tantsaha sy ny akteur rehetra ao anatin'izay. Ny antony satria anisan'ny zava-dehibe ahafahantsika manatratrana fahafatana sakafo zay sy fampitombona vokatra amin'ny lafiny fiompiana amin'ny fifambolena. Hatramin'izay taorinan'ny ajustement structurel tsy ny fanjakana tsotra ndraiky izay. Izao zany averintsika amin'ny fanjakana tanteraka ny mandrika sy mandamina izay ahafahana ny tantsaha manaraka Madagasikara misitraka sy mampafady sy mahafantatra izay tetikata rehetra sy amin'ny pratika rehetra ilaina amin'ny fomba sy mifampihany izay. Ahafahana tantsaha misitraka izay inona ny semence mahazaka toetrandro, inona semence mahazaka biby, inona semence mahazaka atsika sy par rapport amin'ny toerana rehetra, spécification toerana rehetra misy manera Madagasikara zany. Dia izay no atao package izay zaraina amin'ny tantsaha, inona daholo zany ilaina eto amin'ny toerana ity, inona semence mety, inona zesika mety, inona ny cheptel mety, ahoana ny fomba natanterahana azy, ahoana ny fomba teknika nametrahana azy, ao ahomby ny amin'ny toerana tsirairay avy arakaraka ny izay fafilana araka ny fantony recherche. Dingana iray lehibe idiran'ny Madagasikara amin'ny fanovana ara-toekarena izay andraisan'ireo mpisehatra ara-pamokarana rehetra anjara. Mivondrona ao anatin'izany ireo mpikaroka, ireo tantsapapita na paysan vulgarisateur, sehatra miankina sy tsy miankina ary ireo mpiara-mionantoka ara-teknika sy ara-bola. Ao anatin'izany ireo tetikasa sy fandaranasa eo ambany fiahian'ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana izay isan'ny manolo-kevitra ho fanohanana ara-bola ireo tantsapapita eny fotony. Tena zava-dehibe ny tiavana dia ahoana tedavana fahatsiam-bola maharitra ahafahana mitondra ireo fanapariana ara-pamokarana ireo. Voalohany amin'izany dia hoe reto resaka rehetra na resy torona reto dia sao dia misy tokony apahany hoentina makany amin'ny fambolena sy ny fiompiana ka ahafahana mamaly ireo fanapariana ireo. Satria ireo fanapariana ara-pamokarana ireo dia ireo le tena tohana ilain'ny tantsaha eny fotony, zany tonga hatrany amin'ny commune hatrany amin'ny fokotany. Dia azo heverina zany maninona moa raha ny commune ihany na ny faritra ny mitantana izany fa dia apetraka kosa ny fipetra hoe aleo mba misy apahany mankany amin'ny tantsaha izy ireo. Dia na ny vary raha jerentsika hoe ohatrany ahoana ny vokabary mivoaka any aloatra ka raha ny storona amin'ireo no jerena ny iverenany amin'ny apahany ity dia azokonona maromarona fa afaka manampy betsaka antsika izany dia mety ahafahantsika manafoana mihitsy ny fanafarana vary. Tsy afa-misaraka amin'ny fikarohana ny famokarana maharitra satria amin'ny alalan'ny vokam-pikarohana mahomby no ahafahana mahazo vokatra tsara kalitao sy maharitra na amin'ny sehatry ny fambolena izany na ny sehatry ny fiompiana. Ny FOFIFA moa zany sampam-pikarohana ray national zany izy io na antsoina hoe Centre National de Recherche
rattaché amin'ny ministère ny fampianarana ambony sy fikarohana ara-tsiansa aloha fa sady manao développement koa zany FOFIFA dia double rattachement amin'ny ministère de l'agriculture et de l'élevage. Dia ny fikarohana ataonay moa zany miompana amin'ny fampiakarana ny vokatra produits agricoles zany dia animal koa ary piscicole samy ataonay ary manao foresterie koa ara zay zany hoe ny tontolo ambanivohitra rehetra zany dia voafehy daholy satria tsy afaka sarana zany ireo fa mifandray. Dia ny anjara ndraikitray indrindra moa zany dia mamokatra teknôlôjia na hay raha sy mi-innové koa manao innovation na hay vao zany hoe ny famokarana teknôlôjia moa iarahana amin'ny université ireo mpianatra ireo doctorant ny mpikaroka isan-tsokajiny fa ny ma-innovation azy kosa dia amin'ny lafiny hoe mamisy impact amin'ny fampandrosoana zany le izy ka io zany tena iarahana indrindra aloha ny fikarohana dia sehatra anankiray tsy tokony atao manjavatra satria izy no azo lazaina hoe fototra ahafahana manatsara ny zay efa fomba mahazatra mikaroka ny vahaolana amin'ny raha misy olana eny amin'ny sehatra ny fiompiana dia amin'ny alalan'ny fikarohana ny ahafahana mamandry ny olana indreny dia mba ahafahana mivoatra makany amin'ny tsaratsara kokoa amin'ny resaka ny famokarana drehetrarehetra moa zany amin'ny resaka amin'ny lafiny fiompiana fiompiana zay misy ny resaka lasony fampanarahana eo ihany koa ny resaka sakafo sy ny sakafom-biby dia eo ihany koa ny fahasalaman'ny biby mitoerana anankiray tsika raha ampiarahana fahasalamana tokantrano. Tsy mijanona eo amin'ny fikarohana nefa ny famokarana fa ilaina ary tena zava-dehibe ny fanampariana ireo vokatra ireo eny anivon'ny tantsaha. Ny sampandraharaha misana ny ahitao arakajy mirindra sy ny ango-drakitra eo anivon'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana dia manana ny anjara andraikitra tandrify azy eo anatin'izany. Digitalisation moa zany dia le haitao arakajy mirindra izay eo anivon'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana izay manangona an'ireo atotan-kevitra rehetra mahakasika ny resaka fambolena sy fiompiana ao anivon'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana dia misy zany ny zavatra efa mipetraka zany eo anatrehany ao amin'ny izay direction zay amin'izao fotoana izao dia efa misy ilay fanatotana izay karatry ny mpamokatra izay iarahana miasa amin'ireo projet izay eo anivon'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana izay faritana etony amin'ny faritra Sofia sy Alaotra Mangoro izay nanaovana izany fanatotana ny karatry ny mpamokatra izany hoe ahafahana mahafantatra ny atotanisa eo anivon'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana ny fisiny zany karatry ny mpamokatra izany ahafahana ihany koa zany manome atosika an'ireo mpamokatra ihany koa. Nisy ny lohabary andasy sy ady hevitra samihafa nahafahana ny fanakalo hevitra ny famizarana traikefa ary nanolorana sosikevitra sy vahaolana azo ampiarina amin'ny alalan'ny aivao. Eo anivon'ny mahatantsaha ny tenako izay dia anisan'ny manana tombon-dany lehibe satria tsy diso anjara afaka nanolotra ny tolo-kevitra fitaty amina sy ireo hevitra voangona teo anivon'ireo tantsanamana nafana mitondra izany ohatra ilay fametrahana ny atao hoe tantsaha na teknisiana mpampita sy mpanao hevitra ara-pamokarana eny anivon'ny commune ary eo koa raha azo atao sy azo tanterahana eny anivon'ny fokontany vao mahay tena tsara dia ao anatin'izay ahafahantsika mametraka ny atao hoe tantsaha mahavelona ny tenany satria rehefa ampy ny tolo-kevitra ampy ny fanapariana an'ireo haitao maro isan-karazany toy ny teknôlôjia vaovao izay ampiasaina ankehitriny dia anisan'ny
mbola tsy voafiana hitantsaha ary tsy voafia ihany koa ny kamaron'ny mponina eto Madagasikara nefa zavatra iray tsy azo idivirana dia anisan'ny zavatra iray nivoizina teto Androany ary voizina ao anatin'ity herinandro ity ihany koa izay teknôlôjia izay sy ny fanatsarana ny ara-teknika. Natolotra tamin'ny fomba ofisialy nandritra izany ny paikady nasionaly ny fanapariahana sy ny torohay ara-pamokarana 5 na ny stratégie nationale de la vulgarisation et du conseil agricole. Paikady izay ho apariaka manerana ny faritra 3 eto Madagasikara ho fanamafisana ny fanohanana sy ny fanavaozana ny sehatry ny famokarana. Ankoatr'izany dia nisy ny fizarana fitaovana ho fanohanana ireo tantsapampita niarana tamin'ny tetikasa Purpa ary novatsia ny banky afrikanina ho an'ny fampandrosoana vola. Toy ny bisikleta miisa 540, tablette 10, pulvérisateur 540, boty 540 isa ary arovava miisa 520. Betsakan'ny ministera fambolena sy fompiana zany na tsiaro anay tatsaha amin'izao 3 andron'ny fampariahana andron'ny tatsaha izao. Faly tokoa satria nahazo anay fitaovana reto entina miasa any amin'ny tolom-baovatra. Tanjona ho anay tantsaha zany dia hoe mba hamokatra mba bebe kokoa Notoizana teny Belanitra sy Ambomanambola tamin'ny fitsidiana ireo station fofifa ny hetsika. Ivitoeram-pikarohana ara-pambolena, fanatsarana karazam-boly, fanaovana andrana ara-teknika na essai variétaux, fanofanana sy fampiarana ny voka-pikarohana ho an'ny tantsaha. Reny no vokatry ny fandalinana sy ny fakan-kevitra ary indrindra ny fanomezana ireo karazana sosikevitra maro samihafa entina anatsarana sy ametrahana araka ny tokony ho izy ny fanapahariahana ara-pamokarana eto Madagasikara. Izay ihany koa no namarana antsika ity fandaharana ity isaorana ireo namana izay ny tantsoroka tamin'ny fanatotosana an'izao fandaharana izao dia ireo ekipa teknika eo anivon'ny seraseran'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana mametraka ny mandra-piona mandra-pijery ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko.